the name of Jesus. Shout your hallelujah! Shabarabakosia. Parabapopola la la manda la bati. Korabosia la basia. Paraboko sadala basia. Worship the Lamb in your languages. The whole wide world for Jesus. Shalamagasia, Ramomo Savalabatia, Elamono Savalabatia. Marabanodeteno conjoani, proverbe fana, tomti fandarana zay mafinaritra tsika ty. Mino fa mbola nanyenon'Andriamanitra indray ianao ka manaraka an'izao fandarana izao. Tonga soa ianao eto amin'ity vidéo izay tena nataonao mihitsy ity. Anao ilay olona tena manao an' Jesosy ho tompo, olona tena manaja ny fanahy masina, olona tena vonona no any an-danitra, olona tena vonona ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra dia ny sitrapo, izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ka atao ianao miheno androany dia inoka hoe vonona ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka tena ho anao mihitsy ity sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra sy ny fitenena fiteny tsy fantatra. Teraka discussion maro izy ity hoe fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Tsy hampianatra anao be izany mihitsy aloha ny ataoko eto izao, fa zavatra anankiray ilazana aminao fa atao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa isika dia natao kontrolena na hoe ho fehezan'ny fanahy masina isika zanak'Andriamanitra. Raha baiboly izy ity, ary tsy azontsika lavina, tsy azontsika atao tsinitsiny. Ka tiako ianao no mpivavaka dia raiso amin'ny fototsotra ny zavatra tenenin'Andriamanitra aminao ny alalan'ny teniny miaran'i Jesosy Kristy. Sotranao zay avaray eo satria afaka manatona anao noho ny fahamarinan'i Jesosy Kristy fa tsy hoe noho ny nataony mety kory. Androany zay raha hianatra ampianaranay fanahy masina dia manamasinanay amin'ny teninao ray fa ny tenao fanahy-masina, tenao fanahy-marinana, tenao ny fahamarinana. Vavaka izay androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manatenanao fanahy masina ho amin'ny olona tsiraiavy, ary za dia mino anao fatra famboaka hatrafifarana n'ity vidéo ity dia hanatrika ny tsiraiavy ianao amin'ny alalan'ny fanahy masinao ilay manerana an'izao tontolo izao. Sotranao Andriamanitra fanahy masina fa miaraka amiketo ianao ary araka amin'olonao ianao fotoana ny olona miheno ty olona tsara ty. Tenena amin'ny alalako fanahy masina androany fa manaiky ahy eo ambany fitarianao na Jesosy. Amen. Araka nambarako dia tsy hampianatra anao aho za lava be mahakasika ny hoe inona za miteny amin'ny teny tsy fantatra ahoana, fa tiako lazaina aminao fotsiny dia izao tsotra kely. Sitrapon'Andriamanitra ny fitenenana fiteny tsy fantatra ary ho anao zay le tena hoe ianao milaza hoe tena teanao sitrapon'Andriamanitra, ahoana zany dia ahoana. Korintena voalohany toko 4:4 dia 4:10. Akio ary arakatsika fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiky ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Periko indray mandeha. Korintena voalohany toko 4:10 dia 4:10. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Zay zavatra nolazain'olo hoe rehefa mivavaka aho izy amin'ny fanahy lebrade shadarahate leka shatarabayate shabayariaka satarababaya shakarababa. Dia ny fanahiko izy no mivavaka. Ohatrana zay teo zay zao dia ny fanahiko fa ny saiko tsy mahavanona. Zany hoe tsy voatery ho zavatra takatry ny saiko le zavatra teneny fanahy masina amin'ny alalako. Ho an'ny olona rehetra izay efa nivavaka tamin'ny fanahy teny fiteny tsy fantatra dia mahay tsara an'izany resaka resahako izany izy hoe ny sainao dia tsy mahavanona rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao.
dia ka ahoana ary zany ka mampitomba ahoana zany tena teny tsy fantatra fa ianao ary tsy fantatra koa le zavatra teneniny satria izay mihitsy le izy ianao tsy mahafantatra ny zavatra zay teneny fa ny masina amin'ny alalanao fa izy hoe ny fanahiko izy no mivavaka mana zava-tsotra kely eny hoe amin'ny tena marina efa mivavaka amin'ny fanahy ianao dia le fanahy masina ao anatinao tonga dia miteny amin'ny vavanao fa rehefa miteny gasy ohatry zany zao za dia ny fanahiko dia makao amin'ny saiko dia mamadika azy izy ho teny gasy mon esprit vient dans mon cerveau et je parle en français dia raha mbola teny anglisy koa re dia mbola my spirit to my mind and I speak English ohatr'izay le izy fa rehefa mivavaka amin'ny fanahy ianao dia le fanahy masina avy amin'ny fanahinao misy tonga dia mampiteny ianao dia tsy mandalo amin'ny sainao le izy zany hoe io dia tsy zavatra noforon'ny saina akory tsy zavatra noforon'ny sainao ny zavatra tenenin'ny vavanao na tenenin'ny vavako fa rehefa miteny tsy fantatra sika dia ny fanahintsika no mivavaka ka ny saintsika dia tsy mahavanina fotoana foana rantsika eto fa tsy tezaka nome dia te be dehibe ana verset be dehibe fa eny mety isy fampianarana ray manokana iresantsika an'izay fa ny eto androany dia maika be tsika ho any amin'le hoe sitrapon'Andriamanitra dia zao raha mivavaka zao hoe izaho ohatra hoe misy vavy roa zay efa manambady fa mety misy vavy roa ohatra zany toka hoe olona tsy manambady zany misy vavy roa samy laza ireo fa nanofony izy hoe natao mariazy tamiko Andriamanitra miresaka amin'ny lalanofy dia eo amin'izay zay hoe tompo iza zany tena marina raha te handeha hoany amin'ny sitrapon'Andriamanitra aho ka nambady azy olona tena tokony ho vadiko dia tsy hoe mijery tsara tarehy amin'izareo na izay masimasina kokoa amin'izareo dia mivavaka hoe ataovy manadino anahy le ray fa ataovy tia anahy mihoatra le anankiray raha ataovy tia koa le ray tsy hoe satria masimasina izy dia izy zany tokony ho vadiko satria za masina non fa rehefa mivavaka amin'ny fanahy dia le fanahy masina mivavaka le vavaka tena izy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria Jesosy rehefa nampianatra mivavaka dia izao ny zavatra ny teneniny Matthieu 9:9 ho amin'izany mivavato ho zao ianareo raha inay izay ny an-danitra ho amasina ireny anaranao ho tonga ny fanjakanao hatao any sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra zany hoe Jesosy Kristy dia mampianatra antsika hivavaka araka an'ilay sitrapon'Andriamanitra ka misy vavy anankiroa zany eo dia ahoana zany ina ary izy amin'ireo ny sitrapon'Andriamanitra izy amin'ireo mandainga izy amin'ireo no nofinofo ririnina dia izy amin'ireo ary ny tena tian'Andriamanitra ho vadiko so dia mba tsy amin'ireo kory ka rehefa mivavaka amin'ny fanahy mangataka amin'ny tompo vady ny fanahiko dia le olona tena tokony ho vadiko mihitsy no angatany io fanahy masina io mba eo anamiko sy ataon'ny tompo miaraka amiko sy ho lasa vadiko fa tsy le olona tiako fotsiny ihany zay ny zavatra mitranga fotoantsika mivavaka amin'ny fanahy tsy le ao an-tsaintsika fa le fikasan'Andriamanitra mihitsy izay mety ny fanahy masina ambavaka ka Jesosy nampianatra ho avy atonga ny fanjakanao atao eny sitraponao ka raha vavaka amin'ny fanahy ianao dia azo antoka fa le fanahy masina izay fanahy Kristy dia hivavaka tahaka izany mihitsy hoe raha eo atao eny sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra raha mivavaka amin'ny fanahy ianao ny fiainanao dia tsy andeha ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany mandrakizay raha mivavaka amin'ny fanahy ianao ny sainao mety mbola ho diso sainao mety milaza fa ianao dia tokony hianatra any an-dafy nefa ny fanahy masina teteny aminao fa tsy tokony ho any an-dafy mihitsy le fianarana ianaranao feto Madagasikara ihany ianao mianatra dia eto ihany ianao zao eto ihany ianao zao fa ny fisainanao mety mahafantatra hoe ity sy ny kajikajinao fa ny sitrapon'Andriamanitra mety izay dia lasa any amin'izay kokoa ny fisainanao dia irona ho any amin'izay ny sitraponao irona ho any amin'izay foana ny vavaka ataonao ka sanatria Andriamanitra tsy hanao ny sitraponao dia tsy hamaly ny vavaka ao dia mampalahelo be fa lazainao fa tsy mamaly vavaka Andriamanitra fa zao anefa raha toa ianao mivavaka amin'ny fanahy ny fanahy masina dia hitarika anao hoe aiza le tena sitrapon'Andriamanitra ary manome fiadananao foana ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa mivavaka amin'ny fanahy ianao dia hoany amin'ilay tena sitrapon'Andriamanitra marina zany hoe mety misy miteny zany amintsika hoe zany hoe tsy izay tiako tsony zany hoe fanahy masina ambavaka eny tompoko mety tsy ho le zavatra tianao mihitsy mety tsy ho le zavatra tianao mihitsy ny entiny fanahy masina ambavaka so tenen'ny fanahy masina amin'ny alalanao ho tanteraka sy ho tonga aminao fa le zavatra tian'ny fanahy masina ka ianao zany kristianina milaza fa teanao ny sitrapon'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra mila ianao misy masaha mivavaka amin'ny fanahy
fa tsy misalasala mivavaka amin'ny fanahy. Raha tena teo anao sitrapon'Andriamanitra, tianao sitrapon'Andriamanitra tena tanteraka amin'ny fiainanao, tsy maintsy ianao mivavaka amin'ny fanahy. Amen. Satria iny dia tsy ny sainao fa ny fanahy masina ao anatin'ny fanahinao mampiteny ianao rehefa miteny ianao dia tanteraka ny sitraponao izay ataony tonga ny fanjakanao izay foana ny zavatra izay fanahy masina, na dia amin'ilay sehatra maro isan-karazany amin'ny fiainantsika raha hoe tokony roako ve ilay mpiasa, tsy tokony roako, tokony recruteko ve ty olona tsy tokony recruteko, tsy tokony vidiko ve ilay fiara, tokony findra-trano ve zay. Rehefa tsy hitanao izay atao dia mivavaka amin'ny fanahy ianao, dia ny fanahy masina mivavaka ilay vavaka tena izy ka ataon'Andriamanitra, valian'Andriamanitra ilay vavaka ao amin'ny alalan'ny mivavaka amin'ny fanahy dia tanteraka aminao ilay tena sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. Ijery ohatra tsika, miohatra jerentsika dia teo amin'ireo olona voalohany izay nanomboka mivavaka tamin'ny fanahy, asan'ny apôstôly toko faharoa izay tsy vakiako eto fa afaka vakiana ohatra voalohany hatramin'ny farany mihitsy ilay izy. Tsika rehetra miara-malala hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia Jesosy hoe avolombeloko ianareo Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Izay no sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe mipetraka nareo dia miafa. Tsy izay. Tsy hoe mitsoaka nareo rehefa raikitra amin'ny fanenjehana dia milaza afa-tsy mianatra. Tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra fa ny bebahan'ny olona sy hatonga ny filazantsara paritaka manerana ny tany. Dia rehefa nandeha reto mpianatra eto lasa Jesosy niakatra dia niteny hoe miandry ny fanahy masina dia tena isaorana ny tompo miandry zareo. Eny tsy zareo rehetra moa izany fa 500 isa eo araka ny bokin'ny Korintiana voalohany ilay nahita an Jesosy niakatra, fa 20 niandry tao amin'ilay efitrano ambony. Dia nakay zary ny ambony zay koa aloha, fa ilay 20 ilay nandray ny fanahy masina dia nivavaka tamin'ny fanahy. Dia inona ny zavatra nitranga ary? Za zany tsy mieritreritra, tsy haiko aloha fa mety efa nibebaka ve Petera dia nivavaka tokontony ahoana, fa mety tsy toa tsy hain Petera mihitsy nivavaka hoe rehefa mitoro teny Andriamanitra ataovy tena revo isany ho bebaka. Za zany mieritreritra hoe tsy nivavaka ohatran'izany Petera. Za mieritreritra an'izany hoe tsy mivavaka Petera hoe ataovy tena rivo indray mibebaka Andriamanitra rehefa mitoko teny eto ary rehefa avy eo fa say voky itoko teny eto. Tsy mieritreritra hitoko teny teo kory ary Petera fa izy ireo mbola mipetraka atao amin'ilay efitrano ambony. Tsy tao an-tsainy akory nitoro teny teo tamin'io andron'ny Pentekoste io. Fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia nivavaka tamin'ny fanahy daholo zareo, teny tamin'ny teny tsy fantatra daholo labra satareko labra de shataraba ya telebrako sataraba. Dia misy moa zany ny teny tamin'ny fiteny izay hainy hafa firenena fa izy ny teny tsy nahalalana izy hoe miteran'Andriamanitra ne zaty. Fa rehefa nivavaka Petera teny tamin'ny fiteny tsy fantatra dia tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa nanomboka teo no nitoriana ny filazantsara teo Jerosalema. Tsy talohany izy niteny tamin'ny teny tsy fantatra fa teo amin'izy niteny tamin'ny teny tsy fantatra dia nahery vaika be ilay vavaka. Tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia fitoriana filazantsara manomboka eo Jerosalema dia nanomboka ny fitoriana filazantsara tonga dia 3,000 ny bebaka. Tsy fantatra hoe pasteur iza no efa mba-teny an'izany tao anatin'ny vavaka nataony ato rehefa mitoro teny tonga dia olona 3,000 atao fony bebaka. Fa maninona moa natao précis hoe 3,000? Mino fa mbola tsisy pasteur mivavaka ohatran'izany, fa mety mivavaka zavatra précis ianao fa tsy haiko izay zavatra nitranga taminao. Fa teto Petera mbola sy nahita ohatrantsika hoe efa hitanao ry ihany nanao an'ity dia mba tianao koa ianao hita vokatra ohatran'izay. Fa Petera mihitsy no tonga dia inoko hoe nivavaka tamin'ny fanahy izy dia izay no nitenen'ny fanahy masina hoe amin'ny fotoana ty Petera ty mitoro teny dia be ny olona mibebaka eto androany Petera no manomboka mitoro filazantsara eto Jerosalema. Fa tsy amin'ny raha fankapitso ozy ny fanahy masina angamba atao anatin'ny tao dia vokatr'izay inona no nitranga tonga dia 3,000 isany olona nibebaka. Hitanao, satria izay ny sitrapon'Andriamanitra nitoriana filazantsara manomboka eo Jerosalema ka noho izany tao ambadika fihivavahany zareo tamin'ny fanahy dia tanteraka ny sitrapon'i Jesosy Kristy. Fa tsy tamin'ny zareo mivavaka irery nandritra n'ilay fotoana lavalava tao amin'ilay efitrano ambony mbola tsy nivavaka tamin'ny fanahy. Tsy nanomboka mihitsy ilay sitrapon'i Jesosy sy raha tsy nivavaka tamin'ny fanahy zareo. Ka mba hatonga ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy Jesosy ianao. Amen. Inoko fa mazava aminao zavatra zavaiko.